solombavambahoaka miisa 370 mivondrona ao anatin'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, manoloana ny fanambarana izay nataon'ny ministra Telolahy misahana ny tafika sy ny filaminam-bahoaka ny alarobia faharoa May teo dia tianay mampatsiahy fa tsy tokony manao ny fanamina mamanam-boninahitra ambony azy eo amin'ny sehatra sahaniny izy ireo rehefa manao fanambarana politika toy ireny. Ampatsiahivinay ihany koa fa tsy tokony hiditra amin'ny disadisa politika ny folo alindasy ny polis-pirenena fa tokony hijanona amin'ny andraikitra izay nomeny ny lalàna azy dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Faharoa, miantso ny rehetra izahay mba ho tony eo am-piandrasana amin'ny valiny fitoriana rehetra natao teny anivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra iray teo anivon'io androm-panjakana io dia tsy ho ela intsony dia hivaly izany ka hiverina fa ho amin'ny faran'ity herinandro ity nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ireo fitoriana ireo. Noho izany, miantso ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izahay mba handinika tsara sy hihain'ny fenon'ny vahoaka ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Fahatelo, miantso ihany koa izahay ny Bianco anafaingana ny asa sy ny famotorana mikasika ny fitoriana ireo rehetra voaroroy tamin'ny rarahana kolikoly tao amin'ny antenimera-pirenena tamin'ny fotoana nandanindreo lalam-pifidianana ka nitondrana porofo mazava tsara ary tsy azo hidivirana. Koa anareo amin'ny fitondrana, avelao Bianco hanao ny asany ampahaleovan-tena fa azasiana teritery. Fahaefatra, toy izany ihany koa ny eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo izay nametrahana fitoriana andreo tompon'andraikitra rehetra sy mpiray tsy kombakomba aminy noho ny famonoana olona nininana tao tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny sabotsy 20 Aprily lasa teo ka nafatesana olona 9 sy naharatrana olona 17. Miantso anareo koa izahay manafaingana ny famotorana rehetra mahakasika izany fa izay ihany no ahafantaran'ny vahoaka malagasy ny tena marina ny tamin'ny raharaha nalatsaka ny ranony mahery fon'ny firenena. Fadimy, mbola terina hatrany fa netsika izay ataonay dia tsy hitsahatra raha tsy miala eo amin'ny toerany ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina.